Matsiaro iaran'ny sakana sy nitraketraky ny mpifaninana ny orinasa nouvelle brasserie de Madagasikara raha ny fanazavana noentiny tompon'andraikitra tamin'ity andro androany ity etraketraka sy tsy fanajana izay miteraka hatrany amin'ny tsy fidiram-bola eo anivon'ny orinasa izay no antony raha ny fanazavana noentiny tompon'andraikitra. Mandidina ny enina ka hatramin'ny valo isan-jato ny tahan'ny fidirany nouvelle brasserie de Madagasikara ilay mpamokatra ireo akora skola eo amin'ny tsena anatiny. Novizin'Andriamatoa Richard Houdin filoha-lefitry ny filakevitry ny NBM tokoa nandritra ny falandresaka tsy nikarakarainy tetsy Mahamasina io maraina io fa hiaran'ny sakana setraketraka ataona orinasa ravavray ny NBM. Isany ohatra ny entiny reto tompon'andraikitry ny NBM ny fisian'ny fifanarahana eo amin'ity orinasa rahavavy voalazy ity sy ireo mpamongady eo ihany koa ny raha matahora atao an'ireo mpivarotra ny akora vokarin'ny NBM. Vokany misy fiantraikam-betsaka amin'ny fidiram-bola ny orinasa NBM izany rehetrarehetra izany satria dia latsaky ny 5,10 isan-jato ny tahany tombarotra azon'ny orinasa tamin'ny taona 2012. Nilazany tsenaiky-lembenana ny orinasa NBM ary vonina hatramin'ny Nitondra raraha any anivon'ny fitsarana raha ilainy izany. Ny hanome ny safidy an'ireo mpanjifa ny tanjon'ny orinasa araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Iny fanadidiny ny teny isy rahantsika amin'ity takariva ity tsara ihany ny mamintina ny vaovao songadina fa nitondra ny fomba makasika ny fodin-dramatolona aloha ravalomanana ny ankolafy ravalomanana fetsarambelatsy io no amin'tinan'izy ireo ny alalana izay nomeny fitondram-panjakana ankehitriny ny fodiny izany vadina filoha teo aloha izany. Tompoko lasy tompoko vavy isaorana feno ianao naharitra mijery hatramin'ny farany ho amin'ny rapitsy ny fotoana manaraka ao amin'ny finatiny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy. Veloma tompoko.